Ry havana malala rehetra amin'ny tompo aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andro fahatelo ry havana malala ny amin'ity an'ity alarobia izay hamakivakiantsika indray ny herinandro ny fanahy masina. Dia ny lohahevitra izay hovelabelarintsika dia mitondra ny lohateny hoe mampandresy ny fakapanahy ny fanahy masina. Mampandresy ny fakapanahy ny fanahy masina. Dia ny perikopasika izay efa novakiana teo moa no andeha hovelabelarintsika ao anatin'izany. Dia ny Matio 4:1 ka hatramin'ny 1:1. Raha miresaka fakapanahy zany tsika ry havana malala, dia indraindray toa afangarontsika ny amin'ny hoe fizahan-toetra. Hoe inona rehefa inona tokoa moa no hoe fizahan-toetra. Dia rehefa inona tokoa no hoe fakapanahy, dia indraindray afangarontsika ireo zavatra anankiroa ireo. Dia raha mijery ny teny fotsitsika ry havana, dia ny fakapanahy dia hitantsika fa ny hevitry ny hoe fakapanahy dia hoe fitsapana, fitsarana, fanandramana, fitsarana ao anatin'ny zavatra anankiray zany. Dia hitantsika eny amin'ny fafaneny moa ny famaritana an'izany fakapanahy zany. Ny fakapanahy, raha mahita tsara nareo dia andaontsika rehetra niaraka mamaky an'izany. Ny fakapanahy dia fitaovana anao izay tsy sitrakan'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina hoe fa Andriamanitra tsy azony ratsy alaim-panahy sady tsy mba maka fanahy olona izy. Ny devoly zany no maninona? No mpaka fanahy ary mampiasa ny filantsika manokana mba maninona ry havana? Mba hamandriana antsika. Dia ny tanjony dia ny hampiseho ny fahalementsika mba handreseny antsika. Zay zany ilay fakapanahy. Ny fakapanahy zany dia alefa ny devoly zany manao azy. Ny tanjon'ny devoly ao anatin'izay dia ny andikansika ny soratra masina, mba hialantsika amin'ny soratra masina izay efa napetrak'Andriamanitra, mba hialantsika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay efa napetrany teo amintsika. Dia io efa nambara teo hoe mba tonga ny fahalementsika iseho zany, dia izay no ampiasain'ny devoly mba halavo atsika, mba hapotraka atsika. Dia hitantsika eo amin'izao ry havana malala fa ny fakapanahy zany dia tamin'ny Adama sy Eva. Dia hitantsika tao amin'ny sahedena fa inona moa zany ny zavatra nitranga tao amin'ny sahedena? Naninona ilay mena rana? Le mena rana tonga naka fanahin'ny Eva zany mijerijery an'le paoma moa ny ilazantsika anazy teo, nijerijery teo izy, nijerijery teo dia tonga avany koa le mena rana naninona? Naka fanahanazy. Dia fantatsika koa fa Jesosy Kristy tany anefitra nandritra ny 4 andro izy zany rehefa nijanona tany anefitra, nora be izy tany anefitra tany. Dia tonga koa ninona ny devoly naninona? Naka fanahin'i Jesosy Kristy. Fa inona indray ary ny atao hoe fizahan-toetra? Ny fizahan-toetra ry havana malala dia toe-javatra sarotra ataon'Andriamanitra, avelan'Andriamanitra iseho amin'ny fiainantsika mba hitsapana, mba ahitana ny kalitaon'ny finoantsika, hoe mba manahoana kay ny kalitaon'ny finoantsika ary fanadiovana antsika koa zany tahaka ny volamena. Inavy moa zany zavatra atao amin'ny volamena, hampandalovina zavatra be lehibe. Dia amin'izay zay vao tonga maninona? Mamirapiratra, manjelatra tsara ny volamena. Dia zay zany ny fizahan-toetra. Ny fizahan-toetra dia avy amin'Andriamanitra. Ny tanjon'ny fizahan-toetra indray dia tsy hoe ahalavo atsika, ahapotraka atsika, fa mba mafiorina kokoa ny finoantsika tsirairay avy. Dia hitantsika ao amin'ny Jakoba 1:5-7 moa zany ny mahakasika an'izany hoe fizahan-toetra izay alefan'Andriamanitra zany, mba hahatonga atsika ho famantarana ny finoantsika, mba ahitana ny faharetana izay ananantsika amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Dia raha mijery an'ny soratra masina koa tsika dia hitantsika andalovantsika fotsiny reto teny fanalahidy rehetra, efa mahazatra atsika loatra angambany izany hoe inona moa zany hoe diabolosy zany, dia devoly zany. Dia inona avy ny ataon'izany devoly zany ny havana? Maninona avy? Mpanendrikendrika zany devoly zany, sady mpampisaraka, rain'lainga ary mampielinainga zany ny devoly, mpanohatra.
zany ny asan'izany devoly zany, dia eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra zany, dia zay ny ataon'io devoly io miasa amin'ny fitaka, amin'ny fanodikodinana ny marina, amin'ny famitahana ny olona zay ahatonga ny olona ho lavo. Zay zany le devoly io. Dia ny hevitra indray, inona indray le hevitra, satria izay koa zao anisan'ny teny fanalahidy atao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny hevitra ry havana malala dia toerana manokana izay tany karakaina ny any an'efitra any. Inona moa zany ny zavatra hitantsika any an'efitra? Inona ny hitantsika any an'efitra? Tsisy ninina hita any foana zany any karakaina, zany any an'efitra zany, toerana tsisy ninina, toerana mahatsapahan'ny olona fa irery izy, toerana foana zany, toerana mangina, toerana karakaina, toerana tsy misy an'izaniza fa ianao rery ny any. Dia misy fotoana tokoa anie ao amin'ny fiainantsika, dia misy hevitra tsy maintsy lalovany. Ohatra ny amin'izany zao ny fahoriana, indray fahoriana tsy maintsy lalovantsika, ny fahadisom-panantenana, ny ady ao anaty aho, ny fahabangana ara-panahy, ny sedra sarotra maro samihafa. Reny zao ny hevitra izay iainantsika amin'izao ankehitriny izao ry havana malala. Fa reny hevitra izay iainantsika sy lalovantsika reny tsy hoe ahatonga antsika ho lavo sy ho ketraka akory, fa mba hanefen'Andriamanitra antsika hatrany hatrany. Dia ho hitantsika ao ambany ao moa hoe rehefa any amin'ny hevitra any anesika, tsy mandeha irery sika fa eo foana ny fanahy masina miaraka amintsika. Hitantsika Jesosy Kristy ilay tena fanalahidy atao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao, dia hoe naninona ny fanahy masina? Ny fanahy masina no naninona ry havana? Ny fanahy masina no nitondra an' Jesosy Kristy tany an'efitra. Indao nefa ankehitrika Matthieu 4:1 ny andininy voalohany eo ary Jesosy dia nentiny fanahy ho any an'efitra mba haninona? Mba alainy devoly fanahy, zany hoe ny fanahy masina mihitsy zany nitondra an' Jesosy Kristy tany an'efitra. Zany hoe tsy nandeha irery zany Jesosy Kristy fa naninona? Miaraka amin'ny fanahy masina hatrany hatrany izy, na dia hoe tany an'efitra ary. Tsy maintsy mandalo hevitra ry havana malala. Jesosy Kristy moa dia efa nandalo an'izany arak'izay fantatritsika. Tsy maintsy misy ady eo amin'ny fiainantsika arak'izay famaritana ny hevitra izay efa nambara tamintsika teo. Fa zao eo manatrehan'izany dia eo hatrany ny fitarihan'Andriamanitra, ary mijoro miaraka amin'ny olona Andriamanitra, mijoro miaraka amin'ny olona ny fanahy masina. Dia lesona antsika tao anatin'izao herinandro ny fanahy masina izao moa zany ny asan'ny fanahy masina hoe miaraka mandeha amin'ny olona, mitary-dalana, mijoro miaraka amin'ny olona ary mpisolo vava ny olona. Dia hitantsika ao amin'ny Isaia 7:2 ny andininy 2 zany hoe raha mitan-drano ianao dia maninona ozy izy? Dia omba anao. Zany hoe ao anatin'ilay hevitra izay hitondran'ny fanahy masina antsika zany ao amin'ny fiainantsika, dia tsy mandeha irery isika fa ny fanahy masina efa eo raha teo miaraka amintsika. Inavy ary ireo karazana fakapanahy izay mety hoe mitranga, izay mety hoe hita eo amin'ny fiainana. Inavy ireo karazana fakapanahy ireo. Dia raha namaky an'ilay soratra masina teo tsika, dia nisy karazany firy ilay fakapanahy teo? Nisy karazany 3 mazava tsara. Dia ny voalohany tamin'izany dia nalainy devoly fanahy tamin'inona Jesosy? Tamin'ny alalan'ny mofo. Heverintsika ane 4 andro izy tany an'efitra tany, tsy ny sakafo mihitsy zany, nona be ane zany. Dia fantatry ny devoly tsara fa tena nona Jesosy Kristy, dia iny izy niditra tsy fantany zany ny filan'ny nofon' Jesosy Kristy hoe tena mila sakafo ty olona ty, tena mila tohanana kely izy. Dia zay no nangalany fanahy an' Jesosy Kristy. Dia hitantsika ndao nke rahantsika mamaky indray dia ten'Andriamanitra ny andininy 3 ihany aloha no vakiantsika. Tsika rehetra hiaraka mamaky an'izany amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe dia nanatona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo ireo vato ireo. Zay ny fakapanahy voalohany ho tonga mofo ireo vato ireo, zany hoe ilay filan'ny nofo zany. Dia ny filan'ny nofo izay iainantsika ankehitriny moa ry havana malala dia be dia be ny filan'ny nofo izay mety mitranga eo amin'ny fiainantsika. Inavy ohatra zany zao, mety misy hoe ny filan-dratsy maro samihafa, mety hoe fijangajangana, fitiavam-bola, fiakinan-doha amin'ny zavatra maro samihafa. Zany zao filan'ny nofo. Le
fiankinan-doa ty ry havana anisany manaitra ny saina ilain'ny nofo. Indray maka nisy mpiara-miasa taminay zay dia tia andrakandrany ity moa ny tanora e. Dia nalaza be tamin'izany ny voaka ny roro. Hainareo ve zany roro zany? Le roro le drogue tena mahery be dia trondromina zany, atao tsindrona zany io roro io. Dia nanandrana nanao an'ity roro ty le mpiara-miasa aminay le tovolahy ranjanana tsara zany bandy bôgôsy moa zany raha izay ny tenenantsika anazy. Tena nitsindrona indray mandeha izy fa ny zavatra nitranga tao aorianan'izay masoko ny nahita fa raha vao tsy mandray an'io zavatra io izy ao anatin'ny ray andro tena hoe malemy, tsy afa mitsangana, tsy afaka manao ininina. Ny dikan'izay zany le nofony manina foana mitady an'io roro io foana dia lasa niankin-doha tamin'izany izy, lasa tsy vita, tsy nisy fiainana vanona intsony na ny endriny ny bikany tena hoe rodana tanteraka satria tsy maintsy nietehatra tamin'io inona io izy, tamin'io roro izy. Dia izay nge le angalany devoly fanahintsika ry havana malala e. Voafatotra ny ao anatiny rehefa tafarotsaka ao anatin'ilay izy zany dia tena hoe very tanteraka. Dia mitohy indray tsika amin'ny ireo karazana fakapanahy faharoa. Raha nanaraka tsara ny vaky tentsika dia inona ny fakapanahy faharoa teo? Le netiny nanakaiza ndao iarahantsika mamaky ary le izy. Ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly. Dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera ny ambany any. Fa voasoratra hoe ahoana? Ary eny an-tanany no hitondrandreo anao, fandrao ho tafotohana amin'ny vato ny tongotrao. Fetsy be indray zany le devoly teto fa nentiny indray Jesosy Kristy nakeny ambony teny amin'ny tanàna teny dia nakeny amin'ny tampon'ny tempoly teny dia nasehony hoe menjerany ianao. Fakapanahy anankiray hafa indray koa zany ry havana malala, ary ny tena ezana teto amin'ity fakapanahy faharoa ity dia raha nijery tsara tsika ny namalian' Jesosy Kristy anazy tatsy amin'ilay fakapanahy voalohany dia inona ny namalian' Jesosy? Tenin'Andriamanitra. Dia rehefa hitany zany fa nampiasa tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy dia nampiasa inona koa izy? Nampiasa tenin'Andriamanitra koa izy. Dia aleontsika ry havana malala tsy ho diso hevitra fa ny devoly tena mahay soratra masina ny devoly. Tena hainy io ary na isika tsy afaka hiambo hoe hahay soratra masina noho ny devoly, fa ny devoly fotsiny tsy miaina an'izany soratra masina izany. Fa izy dia tena mahay amin'ny atsipiriany amin'ny soratra masina io dia ampiasainy le soratra masina avy eo angalana fanahintsika. Dia ny hevitra io fakapanahy io indray zany dia hoe fireharehana ara-panahy, zany hoe fitadavana laza, fisehosehoana, fampisehoana fahamasinana. Hitanareo hoe tena masina be hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia, ny roby ka hatrany amin'ny kitrokely, kanefa ny any ambadibadika any maninona? Manao ny ataony. Dia ohatr'izay zany hoe fireharehana ara-panahy ary faniriana te ho teraina, te ho hita ny amin'izay rehetra atao, ny amin'izay rehetra tanterahana. Dia izay zany le angalany devoly fanahy any olona ihany koa. Fa ny karazana fakapanahy fahatelo ry havana izay nalefa ny devoly teo anatrehan'i Jesosy Kristy dia hovakiantsika indray le soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny devoly nitondra azy indray nakany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivonany. Dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha ihany koa aketo anatrehako ianao. Inona indray zany ny fakapanahy manaraka izay nalefa ny devoly teto ry havana malala? Ny fitiavana n'izao tontolo izao, ny fananana fahefana amin'izao tontolo izao, ny fanaovany fiainana ao anatin'ny kolikoly zany, ny fanakalozana ao amin'ny finoana amin'ny zavatra hafa, ny fanaovana marimaritra iraisana ny amin'ny fahotana ary indrindrindrindra ny fitiava-karena. Anisan'ny tena zavatra
mamotika ny olona indrindra ry havana ny fitiavan-karena sy ny fitiavam-boly io dia mahazo an'ity manao pacte amin'ny devoly ity moa dia miditra amin'ilay fikambanana miafiny ireny dia amin'izay manam-bola manan-karena ka mafehy an'izao tontolo izao dia mampatsiary tantara anankiray izay ry havana. Fantatritsika moa amin'ny lalana makany Antsirabe iny eny eo amin'ny Bobandroso dia mandrosondroso kely eo ohatra misy temple izay raha tsy haiko raha efa fantatrareo ny mahakasika an'izany. Dia nisy olona anankiray manambady amanjanaka izy dia tao anatrehan'izany nandalo olana sarotra be ty olona anankiray ity. Nandalo fahasahiranana sarotra be izy, vehivavy izy, dia nandeha izy nakany amin'ny ohatrany hoe fiangonana izany amin'iny atany fotsy iny misy an'ilay izy. Tsy haiko raha efa hainareo mandalo amin'ny toerana iny dia misy an'izay any. Dia rehefa tonga ao ozy izy dia ohatrany hoe fiangonana normal tonga ao zany ianao mivavaka fa avy eo ny zavatra nitranga nanao fifanarahana tamin'ny devoly, nanao pacte zany. Dia avy eo lasa nanam-bola be satria tratra an'ilay fahasahiranana tatsy dia lasa nanam-bola be zany nahazo vola be dia teo anatrehan'izay nefa tamin'ny voalohany aloha zany azo ilay vola dia tena mahafinaritra, tena mety kosa ity zavatra atao sy tanterahany ity. Fa nandeha teny ny fotoana dia nangatahany devoly takaliny amin'izay ary dia hoe tsy maintsy manao inona, manao sorona. Dia tamin'izay voalohan'izay zany hoe bevoka aloha izy dia iny zany aloha lasa tsy azo ilay zaza tao an-kibony. Fa avy eo ny faharoa indray ny nangatahany devoly taminazy dia hoe tsy maintsy vonoina ilay vadiny, ilay vadiny zany tsy maintsy ho vonoina. Teo amin'izay izy zogiana tsy nahateny, tsy nety nanao an'ilay izy, tsy nety nahatanteraka an'ilay izy. Dia rehefa nandeha teny moa fotoana dia tsy nety ihany dia vola tsy maintsy tanterahanao io sorona io, mila sorona izahay fa ahoana koa vola be anay ve hamemena anao fotsiny amin'izao. Dia rehefa tsy nety nanao an'izany izy ry havana malala dia lasa dala, lasa verivery-saina ilay vehivavy nanao an'ilay izy io lasa verivery-saina izy satria tsy nety natanteraka, tsy nety nanome an'ilay takaliny zany. Dia rehefa nandeha teny moa fotoana dia nifara tamin'ny famonoan-teny dia namonoan-tena ozy izy nareo nividy gâteau tsara tarehy izy, gâteau mamy be mihitsiny dia nasiam-pozim-boalavo teo amin'ilay gâteau dia izay zany izy maty. Dia tao anatin'ny eritreriny zany satria nanoratra taratasy izy hoe amin'izay izy ny maty dia afaka ilay vadiny amin'izay hoe pacte nataon'izay. Ry havana malala io fitiavantsika reny io anie mahatonga antsika any amin'ny fahaverezany. Andao hieritreritra kely mandraka hariva eo anatrehan'izay fakapanahy mety ataon'ny devoly eo amin'ny fiainantsika, mety hoe sahirantsika amin'ny tsy manam-bolontsika fa andao tena hitoetra aritra eo amin'i Jesosy Kristy. Raha nandinika an'ilay soratra ilay fakapanahy rehetra teo tsika ry havana malala dia inona foana nampiasain'i Jesosy Kristy nahamaliana anazy? Tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no sabatry ny fanahy. Hitantsika fa isaky ny teny Jesosy Kristy namaly. Nao na hiverenantsika ilay fakapanahy ka hatrany amin'ilay voalohany. Io amin'ny andininy fahaefatra io ahoana ny voalaza ao? Fa izy kosa namaly ka nanao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny Deutéronomie 4:9 izany tenin'i Jesosy Kristy namaliny an'ilay devoly nakafana azy. Dia hitantsika koa ohatr'izany ihany ny ato amin'ilay manaraka ireto tenin'Andriamanitra daholo zany no nalainy, nampiasainy, namalina ny devoly. Tenin'Andriamanitra no sabatry ny fanahy. Dia hitantsika ao amin'ny Efesiana 4:7 moa zany mahakasika an'izany. Nahay tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy ry havana ary tsy nivoana tamin'ny tenin'Andriamanitra, tsy ny fisainany, tsy ny fahalalana no namaliny ny devoly fa n'inona? Tenin'Andriamanitra rery ihany. Dia izy ary zany nampatsiahany zany tenin'Andriamanitra zany tao anatiny. Ny fanahy masina ilay miaraka aminazy, ilay mitondra anazy tao anatin'ny efitra no nanome an'izany tenin'Andriamanitra zany tao anatiny, nampatsiahy azy ka nampiteny anazy. Dia izay ilay lesona antsika tamin'ny latsinainy hoe mpisolo vava ny fanahy masina, ilay perikôpa nivalikitsika hoe ny fanahy masina no hampianatra anareo izay teny tokony hovalianareo ny amin'izany fotoana izany. Dia teto izany dia ny fanahy masina mihitsy no nametraka ny teny izay navalin' Jesosy Kristy an'ny Satana. Ry havana malala tsy maintsy mandalo hevitra isika, tsy maintsy mandalo hevitra isika fa nefa zao hoe tsy maharitra mandrakizay akory ilay fakapanahy,
tsy hoe misy fakapanahy foana dia maharitra mandrakizay ilay izy fa mandalo ihany ireny aminganany devoly atsika dia ilay faharetantsika tena misy valiny ireny. Dia Andriamanitra fanahy masina manome fandresena antsika rehefa maharitra isika. Dia andeha nge vakitsika ty soratra masina Korinthiana voalohany 10:17 ty tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakany olombelona, nefa matoky Andriamanitra ka tsy mamela anareo alam-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Izany fampanantenana izay omen'ny Tompo atsika ry havana malala. Dia ho famaranana n'izao fampianarana izao ary dia ndao tsika rehetra niaraka mamaky an'izany famaranana izany. Ny fanahy masina no mitarika, manome hery ary mampandresy ny mpino amin'ny fakapanahy. Na dia mafy aza ny ady ara-panahy dia tsy irery ny kristianina. Rehefa feno ny tenin'Andriamanitra ny fo, rehefa velona ny fiainam-bavaka ary rehefa manaiky ho tarihan'ny fanahy masina ny olona dia afaka mandresy ny devoly sy ny ota izy. Ny fandresena dia tsy avy amin'ny herin'ny olombelona fa avy amin'ny fanatrian'Andriamanitra miasa ao am-pino amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra.